azo tompony araka izany ireo vehivavy amin'ity tetika asa misy forcé izy ity. Toerana iray misahana ny fanabeazana ny zaza manana fahasembanana ara-piainoana ny akan'ny marenina 17 hektara. Tahaka ireo zaza rehetra dia manana zo hianatra sy ho beazina ireto ankizy ireto. Mpampianatra vao efa nara-dalàna no afaka mampianatra ireny ankizy manana olana ara-piainoana ireny fa tsy araky ny fiheverany maro azy akory. Isan'ny taiza sy manabe izany ohatra ny Akama ina 67 atsimo. Mpampianatra ho an'ny olona trapahasembanana ara-piainoana zany na maraina dia manokana, mpampianatra manokana noho izany mahazo fifanana manokana. Ny fomba ampiantsoana azy alefa ny filazana zany any amin'ny indrindrindrindra amin'ny fiangonana. Dia avy eo ireny olona ireny omena fifanana any amin'ny fahafarana foibe any Serabe mandritra ny 2 taona. Dia avy eo zay vao raisina paritaka amin'ny sekoly marenina eto Madagasikara. Amin'izao moa zany zao lasa misy koa hoe tsy maintsy mivoaka amina toeram-piofanana mpanofanana mpampianatra koa. Ohatra hoe SFM mana ny an'ny fanjakana koa. Dia zay vao ampiofanana indray mandritra ny 2 taona mba ny fanabeazana manokana ho an'ny marenina. Misedra olana ara-bola araka izany ny Akany amin'izao fotoana izao ka manao antso ho an'ny malala-tanana izy ireo mba hijery akaiky izany na dia efa misy aza ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena.